dia ianao teny hoe iarana maro efa niantso za kosa mahatsapa fa nianko lafo Zafalibera efa ela ny miaraka taminareo dia efa nisy raha tractation hoe nifanatona dia hoe ty zanako ty ny fototra tokony angano tetezana hita fa niavy any aminareo any nanda hoe ohatra tsy dia mety loatra na ny dadabe zafy ty dia zay nohatra nahatonga ny disadisaka tsy mety veraverena satria raha araky mieritreritra tokony ho vitany hoe niavy amin'ny ankolafo Zafalibera sy ny ankolafo Androazoelina ihany le zavatra zany raha tsy nisy fanekena le hevitra avy aty amin'ny ankolafo Zafalibera. Misy zavatra ne sika miresaka hoe ankolafo Zafalibera ary mahatonga ny ankolafo Zafalibera misy dia lezika tenenitsika io lezika hoe namorona hoe izy ny ankolafo anakefatra fa mino ankolafo anakefatra za fanantaniny sasany na ohatra ataontsika ankolafo fa ny fomba ny Zafalibera satria raha ny tena marina madama dia zao amin'ny zavatra ohatran'io tokony hoe ny olona ataontsika hoe leader d'opinion zany vazaha na hoe le olona afaka misolo vavany maro no ataontsika hoe anisan'ny tokony inona na miteny ary Zafalibera hoe tokony zao ny atao ajaiko izy fa zany tsy midika hoe ny akabeazan'olona ny teny an'izany fa hevitry ny manokana samy laminako manana hevitra androany zay aposako aminao reto dia hevitra zay ka rehefa hoaviny hoe ny be sy ny maro mankasitraka azy dia zavatra hafa tanterahana fa ohatra hoe mbola hevitra ao ray kosa le izy dia azoko lazaina angambany hoe mbola zavatra hafa zany mbola miverina ihany tsy hoe hevitra ny Andriamatoa Zafalibera manokana fa nisy kosa aloha ny sarisary ohatran'izao niaraka ihany tamin'ny voalohany izy zany ohatrany hoe nanesikisika ny tany amin'ny province dia hoe zao no ataontsika raha vita ity nefa dia avy eo izy nidakana ampitadidivoko anao tsara misy ny zavatra ny aranay rehetra ireo tsy akanavaka ary anatin'izany Andriamatoa filoha taloha didirasiraka ny aranay rehetra anatin'ny fo ary erasaina dia hoe tsy mety io fitondrana Ravalomanana io alohan'ny Desambre 2008 io dia nanomboka amin'izay fihetsiketsehana marina fa azontsika lazaina hoe tsambaratelo le izy nifankahita Andriamatoa Zafalibera sy Andriamatoa Androajoelina ary za zao tamin'ireny fotoana ireny anisan'ny laza tamin'ny filohan'ny tetezamita ankehitriny tsara ianao mba mifankahita amin'ireo olona ireo satria tsika manaja ray aman-dreny ary jereo izy eno ny teniny dia fankahita zao imbetsaka ary mba ampisaina anazy fa nieritreretina ny momba azy sy ny momba ny olona mpiarady aminy dia niraisina Andriamatoa zay tanakavanany Andriamatoa Bettina Bruno niraisina ao anatin'ny ACT ka teneniny zareo tsy avy amin'ny Zafalibera zany foana ny teneny avy eo hoe ianao ihany mahita fa ny gouverneur ankehitriny ny Toliara taloha zay exilé maranta zay maty reny raha tsy diso maty ihany koa ny papany tsy afaka nandevina anazy zareo atao angamba fa tsy afaka ilaza mihitsy sika menakavo hoe na dia tsika ny ankolafo kely diratsirako hoe tsy olona niara taminy reo ary zay zavatra zay zany hitako mampalahelo satria atao ankilabao ny fijalian'ny olona maro tanatovitao-tsarotra dia ankehitriny no ny resaka plasy dia atao hoe tsolonay na tsolonay dia ho za hoe tsy maninona rehefa ohatra zany le fomba fanao politika dia za ndray tsy miteny satria za ho tsy mahay politika fa milatsako fidiana dia indraindray mba maresy ho anao zany dia efa le tena izy ilain'le saritany Maputo zany le gouvernement misy ankehitriny ho anako dia azoko lazaina hoe amin'ny teny vazaha hoe inclusif le izy zany hoe tafiditra ao ny ankolafo kely maro consensuel angambany izy zany hoe tsy ekeny zareo fa inclusif kosa ka efa antsasadalany zay dia alova vitana le ansasany manaraka dia vita na raha-pirenena inona ny asasany manaraka sasany manaraka mba ataovy zay mampaconsensuel an'le izy mbola zay zareo hoe ty misy mise en place na congrès mrambe olona zay hiditra amin'le congrès aza sakanana tsony raha olona reo hiditra ao na andritra ny fito taona me ny arema dia namena baiko hoe tsy mahazo milasako fidinina reo satria tsy azo ekeny fitondrana io fa tsy manan-kery naka fitondranankery Ravalomanana za kosa ny teny tampiaradia aminay hoe
antsika dia miroso satria io ny ainantsika na dia tsy azo ekeny ary fa aloha aseho vahoaka malagasy hoe tsy mety ny zavatra toy ny fitonana dia nahazo solombavam-bahoaka ny MTS maromaro ary zako rehefa nampidirina amponja nisy fifidiahana dia tsy nanerin'ny mpiaradia amiko mihitsy ahako hoe aza milasaka nareo satria iza miaro anako raha ohatra za mbola atao amponja kanefa tsy afaka milasaka reo olonareo zay lo ohatra fotsiny fa za tsy mijery ny tenako fa mijery ny tenan'ny mpiaradia amiko hoe anisan'ny miady tanatin'ny fahasahiranana zareo ny gadra ohatra fa dia manjana ny jaly tomany isan'andro ny maramila zay nijaly tanatin'ny reny krizy rehetra reny tsy afaka miteny fotsiny hoe nitenako fotsiny eritreretiko hoe tokony tsy milatsaka tsika satria tsy manan-kery io non aloha zavatra tsara no jerevana fa tsy zavatra ratsy zavatra tsara dia noavintsika manaraka raha tokony misy dia tsy tokony misy olana zany raha afaka voarindra tsara ty tetezana